manambahiny moa ny pejy-doka ho amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izy izany fa i Ariela Rambeluson sy Nadia Razafindraibe avy amin'ny MPTC amin'ny arabana Armenada. Tiako mariny ety amboloany aloha ngamba mialohan'ny idirantsika lalandalina kokoa miresaka fampianarana tsy vaovao aminareo intsony izahay mety endrika vaovao entinareo atakaiky eto samy mpampianatra teny anglisy mpampianatra teny frantsay izy tiako etsidika ety amboloany aloha ny misy any MPTC eny Antananandro ary eny Andranomeny izahay dia toerana fampianarana teny vahiny misy ao ny teny anglisy ny teny frantsay ny teny malagasy ihany koa natokana ho an'ny teratany vahiny mampianatra ihany koa zay ny informatika marina moa zany fa misy ihany koa cours en ligne omenay ao amin'ny MPTC atao amin'ny teny anglisy avokoa zany zavatra rehetrarehetra zany izay anisan'ny mampiavaka anay ary akoatr'izay dia mampianatra izay ny amresaka sala taona zany 3 taona ny zandrina indrindra mampianatra izay ka hatramin'ny lehibe indrindra akoatr'izay dia mampianatra koa zay cours particulier à domicile famille ny orinasa na société zany dia ampianaranay daholo ihany koa mampiavaka anay ihany koa dia nitolotra vaovao be izay tena hoentinay dia misy ny cours en ligne fampiofanana en ligne izy ity natokana ho an'ireo tia ampianatra manerina izao tontolo izao tia ampianatra teny anglisy zany dia manome zay fampiofanana en ligne TEFL zany teaching English as foreign language dia afaka manantona ny MPTC nareo raha lirany amin'izay tia ampianatra ny teny anglisy maneran-tany. Eny ary efa nisy an'izay hoe fisotry ny fampianarana nanomboka tamin'ny 7 aprily izay moa hoe fanambarana sy nampatsahivy ny Ariela teo mety manahoana inona ny zava-baovao ary omany MPTC amin'izao fotoana izao fa mety misy rentrée vaovao ve mety misy lalam-piofanana sy fampianarana vaovao ve hiavaka tsara ve tena misy be mihitsy mampiavaka ny MPTC ary voalohany indrindra tena misy vaovao tena be mihitsy voalohany aloha ny cours en ligne rehefa tsy azafena tsony ny situation amin'izao ankehitriny zao dia tena ilayntsika tokoa ny cours en ligne dia ny MPTC zany efa manana plateforme manokana mihitsy izay natokana ho an'io cours io dia io ny cours malagasy français sinoa ary ny cours informatique dia afaka atao en ligne daholo dia efa manana an'io plateforme anay manokana io zany ny anaovantsika an'io dia mandritra an'izay cours zay ilay cours koa amin'io plateforme io dia afaka ampiasaina tablette dia afaka ampiasaina amin'ny téléphone dia afaka ampiasaina amin'ny ordinateur izay ampiasaintsika zany dia mety foana dia ankoatran'izay koa misy cours en salle koa ny eo amin'ny MPTC dia le cours en salle manomboka amin'ny 7 avril fa ny cours en ligne kosa amin'ny 12 avril ny rentrée fa ny cours en salle ny atao miditra amin'ny 7 avril fa ny tena tiako tsindriana ny amin'ny MPTC dia misy ny atao hoe examen internationaux ary ny MPTC no manome an'io examen international izy rery ihany no centre agréé eto Madagascar izay manome an'io dia ny examen internationaux afaka ataonareo amin'ny MPTC dia misy voalohany ny certificat international ny cert language izay anglais général no anaovana amin'le izy dia misy koa ny language cert LTE ho an'ny business English dia misy koa ny language cert CELT ho an'ny olona izay te hifindra monina ho an'ny Angleterre ohatra dia misy ihany koa ny Chloé izay ho an'ny mpianatra manao français io Chloé io dia karazana compétence linguistique écrite sy orale natokana ho an'ny olona izay manao français général dia reo certificat rehetrarehetra reo dia tena international daholo zany hoe zareo avy any no manome an'le izy ho tonga aty amintsika raha toka manao an'le examen dia raha ohatra te hanao an'io examen io nareo dia tsy maintsy manao booking na manao réservation any amin'ny MPTC mazava ho azy dia manarakarak'izay ho an'ny mpianatra izay maniry te hanao fianarana ho any ivelany izay te haniry ho an'ny fianatra ho any ivelany dia efa misy ny certificat anankiray ny atao hoe NCUK ELT izay atolotry ny MPTC koa ho an'ny mpianatra rehetrarehetra izay te hianatra ho any ivelany dia io certificat io dia izay rery ihany koa ny centre agréé izay manome an'io certificat io dia raha ohatra hoe te hianatra any Canada ianao any Australie sy any Angleterre ohatra dia mety daholo io certificat satria tena accepté andry zareo any dia ohatrany efa nytenenina namako teo dia ho an'ny olona rehetrarehetra izay te hianatra cours de langue na anglais io na sinoa io na
na français io dia misy daholo eo amin'ny MPTC sady ireo cours rehetrarehetra misy eo aminay ary anisan'izay koa ny informatique ahafahanareo maka certificat international daholo fa tsy voatery le certificat agréant tsy voatery le certificat mpanjakana eto ihany fa misy an'le certificat international fa atsika ny tompony safidy dia raha intéressé amin'le izy nareo dia miantso anareo zay ho tonga ny amin'ny MPTC dia manatona ny eo amin'ny birao dia amin'izay mahazo fanazavana bebe kokoa. Antany kely any Ariela mahakasika ny hoe sara pianarana zay ary mety manahoana mety hoe manana toko tsara ve fa mahay manana diplôma afaka manao rehetrarehetra mivoaka ao amin'ny MPTC. Ie be dia be ny centre de langue na ny toerana fampiofanana teny anglisy eto Madagasikara indrindra Antananarivo tena efa miroborobo be fa tena manome toky afaka manome toko tsara izay ho an'ny mpianatra teny anglisy tsy voatery ny teny anglisy fa ireo langue efa voateny teo ihany koa fa tena assuré ny faharetany niveau anankiray satria misy level anankienina ao aminay 3 mois le izy zany tsy genre an'le ohatra hoe anatin'ny telo volana na efa-bolana na anatin'ny fotoana fohy dia tonga dia mahay fa misy lalana sy maintsy dianina ary ananany MPTC zay teknika izay mpampianatra koa dia efa mampianana daholo ao anatin'izay rehetra rehefa moa za sy manambolana zavakely misy an'izay fanontaniana ao izay angambany. Mety manahoana le hoe cours en ligne fampiarana teny vahiny no ataontsika en ligne ve mametoko fianareo fa hay izahay raha ohatra anao izay cours en ligne izay. Ie araka ny taniniko teo hoe mametoko izay ka matoa moa izay niakatra eto tsy sanatry hoe amadika na mitaka na hiteny zavatra tsy marina fa nefa kosa mila effort zany na ezaka avy amin'ilay mpianatra le izy fa eo ihany ny ezaka aty amin'ny centre zany na aty amin'ny mpampianatra fa tsy maintsy mila ezaka avy any amin'ny tsirairay le izy satria raha tsy mipratika mihitsy ny ary le mpianatra nefa ny mpampianatra mety miezaka sy manao zay hafany ataoko fa zava-poana le izy dia mila mifameno zany. Eny ary 7 aprily ho avy izao herintaona katroko nareo zany afaka kelikely eo nanahoana mba meo kely hoe teny fanehoana hoe zay afantaranay fa tena mahay zany MPTC zany ataontsika amin'ny teny anglisy angamba ny loha atao amin'ny Ariela avetsika hiresaka amin'ny teny vahiny amin'ny frantsay atsy amin'ny ratovavy kely. Okay, so I'm going to speak in English for that. So, MPTC is a great center, as I always taught to you every single time. Why? Because, we are more international. We have lots of partnership as well around the world. Because, for example, we have lots of relations with Canada, Australia, and the United Kingdom as well. And we can fulfill as well the needs, especially in terms of foreign languages, such as English particularly. And we have as well a conversation class at the center, so that you can improve your English speaking skills as well, Lord. And apart from that, we don't know yet as well the situation, like what will the future happen afterwards. Because it might happen that Madagascar is going to be under lockdown, so MPTC is available. We're totally ready as well for everybody, so we can give you the opportunity to study online. So we can offer you a platform on which you can study wherever you are, on condition that you have an internet connection at home. And the last as well, but not the least, one of the most important things that we'd like to promote here, MPTC is going to organize summer camp in London, in the United Kingdom especially as well if the situation is fine. And it is designed particularly as well for students, especially for teenagers between the age of 13 and 16 years old. So I think that's Madagascar Professional Training Center. We are a great and wonderful center because we can provide you as well the opportunity to learn English, and we as well give and offer the quality English as well as the quality education. So book is right away. Quick reminder as well that we're going to start class, we're going to commence the new term on the 7th of April 2021, so book is right away because few places are still available in the center. So we are here for everybody. If you'd like to learn English, we are here and you're more than welcome. So hope to see you soon as well, so book is right away. That's all about my last word. Thank you everybody. Sotra ny Ariela ary jerentsika kely koa ihany koa ny fanehoana ny mpampianatra moa izy ny eto amintsika eto hijery an'izay hoe fampianarana amin'ny teny frantsay ho an'ivo ny MPTC izay. D'accord, merci beaucoup. Bon, comme je vous l'avais dit, le centre MPTC est un centre de langue et en tant que centre de langue, nous vous proposons beaucoup de cours de malagasy pour les étrangers, des cours de chinois, des cours d'informatique et des cours de français bien entendu.
Et votre avantage, c'est que quand vous venez à MPTC, vous avez l'occasion d'étudier non seulement les langues, mais aussi dans ce centre, vous avez l'opportunité de partager cet amour de la langue avec d'autres personnes. Et comme à MPTC, nous avons aussi ce qu'on appelle le Conversation Class pour les élèves. Et ce cours va vous permettre de pratiquer plus la langue encore. Parce que le fait de pratiquer seulement dans les cours, c'est pas vraiment évident de directement pratiquer une langue et de le parler couramment. Donc le fait de le pratiquer encore plus avec des étrangers, avec des gens qui sont vraiment natifs par rapport à la langue, c'est une occasion qui est vraiment très très rare. Et MPTC peut vous l'offrir. Non seulement vous allez pouvoir bien apprendre, et en plus vous allez aussi pouvoir recevoir des certificats internationaux qui sont vraiment très très intéressants et qui sont vraiment utiles pour nous qui souhaitons vraiment étudier et aussi évoluer dans notre vie, parce que tant qu'on grandit et que tant qu'on qu'on va encore chercher du travail et autre chose, on aura toujours besoin des certificats internationaux. Et MPTC vous donne l'occasion de les avoir, de les obtenir. Et pour cela, il vous fait tout simplement venir à notre centre et réserver un cours. Je ne sais pas si vous êtes seulement si vous voulez seulement venir pour les examens internationaux, ce n'est pas grave du tout, car MPTC est là et on est là pour vous accueillir et pour vous aider à pouvoir réussir votre vie, car c'est cela notre plus grande fierté. Merci beaucoup. Et j'ai oublié. Je voudrais juste vous communiquer notre numéro. Donc, nous avons le MPTC en John Min et aussi un MPTC en Tanange. C'est le 033 33 410 88. Et pour MPTC en Tanange, c'est le 034 21 410 88. Donc, nous vous attendons et vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Merci beaucoup. Eny ary isaorantsika ny MPTC ny vahiny tato amin'ny fampalalam-baovao arasaina isika izay liana amin'izay fampianarana teny vahiny izay anatona ny zareo MPTC misaotra anareo enadary tompoko. Mankasitraka tompoko.